Anio alahady fa 20 ny volana novambra taona 2020. Alahady farany amin'ny volana novambra ary alahady ny advento. Miombona trany isika amin'ny lohahevitra hitarian'ny fanan'ny fiangonana hoe tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo. Ary amin'ity andro anio ity avako malala isika dia miombona amin'ny lohahevitra manao hoe tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo ka tsy manana iahy. Manerana ny sahany efijekema dia ity alahady ity no natokana ho fitondranam-bavaka ny komity pirenena miady amin'ny sida. Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hitsangana isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanasiny ampakarina manao hoe avy, areoko izay mahare anao hoe avy, areoka ho avy izay mangetaeta, ary izay mety aoka izy isotro maimaim-poana amin'ny ranonainy. Ary hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny, avy fangy anao, amen. Avia Jesosy Tompo, amen. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao ampony ny lalana. Raha mandeha mamaky ny loha-sabaka izy, dia ataony misy loha-rano zany, ary ny loha-orana manaro-pitahiana azy. Miampiery eny am-pandehanana izy, samy miseho eo anatrehan'Andriamanitra anziony izy rehetra. Jehovah Andriamanitry ny maro, enoy ny fivavako, mandrenesa ry Andriamanitra Jakobo. Amen. Bavaka hideran'ny tompo isika ry havana malala. Andriamanitra ray zanakary fanamasino, ianao Jesosy Kristy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra be fitiavana sy be faminram-po, Andriamanitra mitantana ny fiainanay isan'andro san'andro ary mitarika anay amin'ny alalan'ny fanahy maherinao ka mahatonga anay ho tafavory amin'izao tempolo masina izao ankehitriny, ary afana miara-miombom-bavaka midera sy manome voninahitra anao amin'izao alahady izao. Mankalaza anao zay Andriamanitro, midera anao zahay, misaotra anao zahay, satria sitraka ao dia sitraka ao tokoa ny afanay miona aminao indray amin'ny alalan'izao fanimpom-pivavahana izao. Mangataka aminao zay Jesosy Kristy tomponay eo,
mba ho amasinao ho atehinao hoeniky ny voninahitra ao ho fotoana manokana afanay tompo sy mpamonjy mahatsiaro fa na inona rofy na inona tsy fahatanterahana na toy inona aretina ary indrindra miady zay tanterahanay amin'ny valana aretina VIH sy ny sida zay ataon'ny fiangonana. Ianao Andriamanitra mampahery, tonga ampifaly, tonga hanafaka, tonga hanasitrana, ary izany fanompom-pivavahana tanterahana izany tompo dia ao ka anehoana miariary tokoa ny fahamarinana izany noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay hatreo sy hamasino ho voninahitra ao izao fanompom-pivavahana izao. Amen. Mahazo toerana ry havako. Ravana malala rehetra hoy Jesosy Kristy tompo, mareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mby akaiky ny fiavian'ny tompo. Noho izany enoy amin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra zay tiany ho tanterahantsika manao hoe: mandra-piavoko, tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana, aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana zay ao anatinao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany, fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Amen. Rehefa nandre zany sitrapon'Andriamanitra zany isika rehetra ry havana malala, dia fantatsika fa tsy misy tanteraka isika na dia iray akory aza. Ary zao ny fotoana zay omeny tompo atsika fa atsika mifona mangataka famelan-keloka, mangataka ny faminram-pono amin'ny Jesosy Kristy tompontsika mba ahafahantsika manatanteraka izany sitrapony izany. Andeha riombona amin'izao vavaka izao isika. Andriamanitra eo amin'ny Jesosy Kristy tomponay, atzay ka ho mandrakizay ianao, fiandohana sy fiafarana ianao, tompon'ny ampitso ianao, ary misaotra anao zay tompo satria mbola manakambara aminay ny sitraponao, miteny aminay ianao ahafahanay mankato sy manatanteraka izany. Mandra-piavinao ianao, asainao mitandrina izahay, mitandrina ny amin'ny famakiana ny teninao, mandray ny fananarana, manaraka ny fampianarana, mikolo ary manapirofo ny are-pahasoavana avy amin'ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay aty anatinay. Tarinao zay Andriamanitra mba hahitandrina tsara ny tenanay, ny fampianarana entin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina, ivelona sy aharitra amin'ny fahatokinanao Andriamanitra, fa Andriamanitra momba anay, mampahery anay, mampirisika anay ho amin'ny fijoroana vavolombelona ianao. Tarinao zay Andriamanitra mba hitondra tena araka ny sitraponao, satria mitondra anay ho amin'ny famonjeny izany. Ary zany tompo no
iantoranay amin'ny finoana eto apototry ny azo fijalianao ankehitriny satria raha mandinika ny lasa izahay dia fantatray fa tsisy miafina aminao ny fiainanay Andriamanitro ka angatahanay famelan-kelo ka faminram-po avy aminao amin'ny fitondran-tenanay amin'ny fisainanay amin'ny fanaonay mangataka aminao zay tompo izay rehetra tsy araka ny sitraponao mamelany elokay mamindra fo aminay fona aminao ny fiangonanao amin'ireo ezaka samy hafa tokony ho tanterahana eo anivon'ny fiarahamonina hitariana ny zanak'olombelona rehetra amin'ny fitondran-tena mendrika ka ho lavitra ny valana retina ve hiasa sy ny sita mifona aminao zay amin'ny ezaka tokony ataonay kanefa tsy efa sy tanteraka izany ary mivavaka aminao zay Andriamanitro amin'ny ity aladina tokony hitritrona-bavaka izany ady masina sy lehibe ataon'ny fiangonana izany mba ho diovinao sy ho afahanao amin'ny tsy fahatanterahana ny kristianina isam-batan'olona ka andeha hitondra tena mendrika amin'ny sitraponao ndray amin'ny ho avy Jesosy Kristy tompo ho any amin'iza moa izahay ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay ary ianao ilay efa nandresy ny fahafatesana nanolotra ny ainao teo amin'ny azo fijaliana sy nandatsaka ny ranao ho famonjena sy fanavotanao anay ianao ihany ny fanantenanay ary fantatray fampamonjy mora azo indrindra ianao raha mety ianao mamindra fo aminay mamelany elokay amen. Hoy Jesosy Kristy tompontsika izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be koa anao zay ny bebaka marina tokoa mitsangana ary raiso ankehitriny ny teny famelan-kelotra zay atolotry ny tompo ho anao fa hoy ny tenin'Andriamanitra Jehovah efa naneho fity tamin'ny taninao ianao voaisotrao ny eloko ny olonao voasarinao ny fahotany rehetra efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao ary miala tamin'ny fahatezeranao mirehitra miaona ny famindram-po sy ny fahamarinana mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana amen noho izany dia ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo midy rany tompontsika
mpanota voavela elo kariavako dia sa maneho ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra eo anatrehan'ny fiangonana ka ndeha rahantsika manonona ankehitriny ny fanekempinoana laharana 4 manambaran'ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teniny nataony Andrea hoe sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe sy araka ny teniny nataony Samartanina hoe sy araka ny teniny nataony Petera hoe ary araka ny teniny nataony Tomasy hoe mahazo toerana ry avako. Tonga eo amin'ny fotoana natanterahana ny fanatitra isika ry havana malala. Ny hira fa 770 no iraintsika eo am-panatanterahana ny rakitra 770 ry Jesosy masoandronay eo ny aizy ny fo lasa tokoa fa tonga ty anatinay izao mazava lehibe. Tsangantsika ry havako malala hanolotra ny tenantsika ary hanolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Ny hira 770 ny andininy 4 no iraintsika ho fanolorana izany.
Amen. Mazoa toerana ry avako. Tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana malala. Ny andiny voalohany amin'ny hira faha 700 ny iray itsika dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny ankizy sy ny tanora amin'ny alalan'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Aorianan'izay dia iray itsika ny andiny fahatelo amin'ny hira faha 700 ihany dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka sy hamaky misesy ny tenin'Andriamanitra. Fotoana izay natokana ho an'ny tanora sy ny ankizy madinika isika, koa aoka hitsangana isika rehetra tanora, ny ankizy madinika ary indrindra ireo mpiandraikitra sekoly alahady. Vavaka isika. Soranay anao Andriamanitro fa amin'ny fotoana rehetra izay hiderana sy hankalazana ny anaranao dia nomenao anjara amin'izany ny tanora, ny ankizy madinika mba hanovo fahalalana tsara ao amin'ny teninao. Ankehitriny ary dia mitenena indray mba andraisanay fampianarana avy amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sotra Tompo. Amen. Mipetra ianareo. Ny bokin'i Jeremia toko faha 17 ny andininy faha 5 no tenin'Andriamanitra izay hovakitsika ary isy tantara fohy izay andraisana fampaherezana amin'ny alalan'izao fotoanan'ny ankizy sy ny tanora izao. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jeremia toko faha 17 ny andininy faha 5. Izao no lazain'ny Tompo: ho voaozina izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny ka miala amin'ny Tompo ny fony. Tantara kely anankiray ry havana izay tantarana lehilahy anankiray izay atao hoe nanana ny maizy azy teo nivon'ny fiarahamonina. Ary tsy vitany hoe nanany maizy azy ihany fa sady nanam-pahalalana, nanam-pahaizana ary nanam-bola mankarena betsaka. Ary
tamin'izany dia nitoko fatratra tamin'ireo zay atao hoe nananan'ireo ity lehilahy ity, ary isan'ny fiainana zay iainany isan'andro san'andro ary ankafiziny akoatran'izay karazam-pahotana maro dia ny iainany ny fitondrantena maloto na ny fijangajangana izany. Ary na dia teo aza zay atao hoe fanentanana sy filazana mahakasika ny areti-mandoza vokatry ny fitondrantena maloto dia tsy mba natahotra an'izany velively ity lehilahy ity. Ndray andro ary dia nidiado natao ambaravarany ny anjely ny raha fahafatesana, nandondona tao ambaravarany ity lehilahy ity. Ka rehefa nandondona n'ilay anjely ny raha fahafatesana dia nampandrosony, ary rehefa nampandroso ity lehilahy ity dia nilaza ilay anjely ny raha fahafatesana hoe anio no tonga eto aminao raha fahafatesana ary andao n'ity tany ity ianao noho ny aretina zay efa nikika anao dia ny sida izany. Dia somary natahotra sady torakovitra ity lehilahy ity zay atao hoe tsy mena maso olona ary tsy mikoso maso tamin'izana izy, ary tsy nanana zavatra natahorana na dia kely aza. Kanefa rehefa namerina tamin'ny amin'izany teny zany ny anjely raha fahafatesana, anio no diadony eto aminao raha fahafatesana, andao n'ity tany ity ianao. Dia nangovotra izy ary nanao teny ifampierana tamin'ny ilay anjely raha fahafatesana ka nanao hoe azafady tompoko, mbola tsy niomana ary mbola tsy vonona ho amin'izany fahafatesana zany aho, fa andeha loza tsy izy mandrosoa ato amin'ny trano fandraisam-bahiny dia mba hifampidinidinika kely zasy ianao, ka izay rehetra tokony ho azoko atao aminao dia ho ataoko ho anao, fa ny fahafatesana dia aoka hoentinao miverina ihany. Dia nilaza raha fahafatesana hoe tsy azo ivalozana izao entiko ho anao zao, fa anio no tonga aminao raha fahafatesana. Dia nitalao mafy teo ihany ity lehilahy ity, ary ny farany dia nanaiky azy ihany raha fahafatesana ka dia nandroso tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ary rehefa tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny izy sy raha fahafatesana dia hoy izy mantsy raha fahafatesana hoe inona no mba azoko aroso anao, satria mba tonga eto tranoko ianao amin'izao fotoana izao ary ianao dia raisiko vahiny manakajy. Dia raha fahafatesana moa nilaza taminy hoe ataovy ary zay azonao sy heverinao atao farany satria anio no tonga eo aminao raha fahafatesana. Dia ny nataon'ity lehilahy ity nanokatra ny vata fitehirizany ny amin'ireo rano mboankazo sy ranon-java-pisotro samihafa fandroso hoan'ny vahiny, ka dia naroso no andraha fahafatesana teo ny lafo ividy indrindra tamin'ireny zava-pisotro mahamamo ireny, ka dia rafitra samin'ny sotro i raha fahafatesana sy ity tompotrano. Ary ny tompotrano satria mihevitra ny anao zay andosirana raha fahafatesana dia tsy nihinana firy, tsy nisotro firy izy, fa raha fahafatesana kosa dia navelany ny sotro teo ihany. Rehefa ela ny ela dia raiky tory raha fahafatesana satria nahazo an'ilay zava-pisotro mahamamo natolotry ilay tompotrano zany. Ary rehefa raiky tory raha fahafatesana dia nojereny rangahy tompotrano ny boky zay teny ampelantanany raha fahafatesana misy ny anaran'ireo olona zay ho antsoina ho amin'izany fahafatesana zany. Ka izay tery amin'ny laharana voalohany eo amin'ilay boky dia ny anarany rangahy tompotrano satria tamin'ny ora io izy no voantso amin'izany fahafatesana zany. Ka rehefa nahita an'izany anarany zany teo amin'ny laharana voalohany izy dia nalainy aingana ny famafana ny soratra na ireny ataontsika hoe blanco ireny zany,
ka dia nofafany ny anarany teo amin'ny anarana ambony indrindra ary nosoratany tary amin'ny farany lisitra ambany indrindra ny anarany. Dia faliny fony hoe afaka ny amin'ny fahafatesana aho satria nataoko any amin'ny farany ambany indrindra ny anarako. Rehefa kelikely teo nefa dia ny fo inga raha fahafatesana ary dia miverina indray eo amin'ny anton-diany izy. Kanefa na dia izany azy dia hoy izy hoe hatramin'izay nandalovako dia mbola tsy nahita tahaka n'izay nataonao aho mantsy-ny tompotrano. Ka amin'izao fahatongavako izao satria tena niavaka ny fandraisanao aho io raha fahafatesana, dia hitanao fa nisy boky netiko izay mirakitra ny anaran'ny olona izay ho raisinao amin'izao fahafatesana izany, ka ny anaranao izay eo amin'ny voalohany indrindra, dia izay anarana eo amin'ny voalohany indrindra dia ho averina ry amin'ny anarana farany indrindra, ary ny anarana izay any amin'ny farany indrindra no asolo ilay anarana eo amin'ny lohalisitra voalohany indrindra. Taitra niaraka tamin'izay nga tompotrano satria fantatsika izay nataony tamin'ny raha fahafatesana restory. Ny hafarany dia fantatsika izany fa ny anarany ihany no niverina teo amin'ny voalohany ary dia tonga teo amin'ny raha fahafatesana. Ry havana malala, voaozina izay olona matoky olona ka miala amin'Andriamanitra ny fony. Ity lehilahy ity izay tsy natoky afa-tsy ny tena ny irery ihany, ary zao voafitaky ny eritreriny sy ny fikasana tao anatiny. Fa isika fiangonan'Andriamanitra kosa dia ampianarin'Andriamanitra mandrakariva mba atoky azy indrindra mba hiaina sy verina iaraka aminy satria tafatoetra ny fony izay matoky an'Andriamanitra. Amen. Mialohan'ny hamakina ny soratra masina ry havana dia ivavaka isika. Ry Andriamanitra raina izany an-danitro, misaotra anao izahay ankehitriny. Tonga ny ora sy ny fotoana hamakina ny teninao, lay teny fiainana sy fanazavana ny lalanay ary fanelo ny tongotray. Ahafantaranay ny marina ary ny marina no hanafaka anay tsy ho andefo, ka tonga anay ho tafatoetra miandry ny Tompo. Ko ankehitriny Tompo dia vangeo ny fonony tsirairay avy, azo tsara izay lazay ny teninao, ary tao manokana ny mpanomponao izay tondra ny afatrao rehefa avy eo, aoka ny teninao hitoetra ao ambavany, ary dia ho fantsom-pitahiana, famonjena ho an'izay rehetra mandre ny teny ka mankatoa azy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.
lavaka ianao, ampahafantatra ny lalanainy ianao fa havokisam-pifaliana no eo anatrehanao ary fafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Ary hoy Maria, ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy, fa efa nijery ny famba nitoetry ny ankizivaviny izy, fa indro ankehitriny dia ataony taranaka rehetra ho sambatra aho, fa ny mahery no efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany, ary ny famindram-pony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka fara mandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiaka ny mpiavonavina tamin'ny fieverany fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ny nona novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampialany maina. Ny any Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindram-pony, araka ny voalazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika, fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-pona, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaky azy, sady mahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovitsorana amin'ny fandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany, fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy azy, isika aza dia misento ato anatintsika, miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika, fa ny fanantenana no namonjena antsika. Nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa ahoana ny mbola anantenan'ny olona izay efa hitany, fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Amen. Ray maso manasitana ny faharetana ny lehinao ny faharetana. Amen. Anapaka opotsika nery havana ny fiadanan'i Kristy sy ny fahafenon'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika ny hafatra dia mivaky teny voalohany. Dia ny Salamo 140 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 120.
tafatoetra ny fony izay miandro ny tompo ka tsy manana ahiahy. Ry havana malala eo amin'ny tompo a, isika olombelona rery a no nomen'Andriamanitra safidy eo anatrehan'ny fitondrany. Ka raha tianao tsara ny safidinao a, dia tsy maintsy mahafantatra ny vaovao rehetrarehetra sy manodidina n'ilay andraisanao safidy sy fanapahan-kevitra ianao, indrindra moa amin'ny zava-dehibe sy maika eo amin'ny fiainanao, ary indrindra ao anatin'ny fotoan-tsarotra dia tsy maintsy mahafantatra tsara ny vaovao ilaina rehetra ianao, ary manana fotoana ampy mba hahafahanao mieritreritra lalina ny antony sy ny vokany ny amin'ny fanapahan-kevitra raisinao. Ambonin'izany dia mila manana mpanolotsaina ianao, ary ireo olona nalaza teo amin'ny tantara matoa na vita zavatra tsara na matoa ny voaka-pandresy dia izao nisy mpanolotsaina mety fantatra mety tsy fantatra, mahay sy azo antoka manodidina azy. Fa izasy ianao kosa ry havana dia tafatoetra ny fotsika miandro ny tompo ka tsy manana ahiahy, satria voalohany indrindra Andriamanitra no mpanolotsaina antsika, Andriamanitra no mpanolotsaina. I Davida mpanjaka moa dia rahantsika malala fa hatramin'ny fahazazany sy ny fahatanorany dia nianky-po tanteraka tamin'Andriamanitra, ka tahaka ny olombelona rehetra mety nisy fahadisoana nataony, mety nisy lalan-diso ny zorany, fa izao izy a dia nametraka an'Andriamanitra mandrakariva ho mpanolotsaina azy. Hitantsika izany eto amin'ity andinin'ny fahafito hoe isaotran' Jehovah izay manome saina ahy aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ahy ny foko. Ry havana malala eo amin'ny tompo, Andriamanitra rery ihany no tsy mila mpanolotsaina. Hitantsika izany eo amin'ny Romanina 12:4, satria Andriamanitra tompon'ny fahalalana, tompon'ny fahaizana rehetra, fa misy fotoana ary Andriamanitra mbola manontany ny mpanompony, mbola miera ny mpanompony. Tsy mahavita tena Andriamanitra fa te hizara ndraikitra izy. Dia misy fotoana zany a miera tamin'ny Abrahama izy mialohan'ny andravanany Sodoma sy Gomora, fa ny tokony izy dia zasy ianao no mila nitolotsain'Andriamanitra. Andriamanitra tsy vitany hoe mpanolotsaina fotsiny, fa rehefa tena maka nitolotsain'Andriamanitra ianao na amin'ny anaran'ny teniny a izay tonga nofo amintsika amin'ny Jesosy Kristy azavain'ny fanahy masina, dia tsy mpanolotsainanao fotsiny tompo, fa tena mpanome izay ilainao izy, ka amin'ny fikasanao dia tena ho tanterahany, ary tsy amin'ny fiainanao izao fotsiny fa efa lovanao sahady Andriamanitra. Izany hoe sady mpanolotsaina Andriamanitra no mpanome no efa lova miatoka fiainana mandrakizay ho anao. Ry havana malala, efa ifaraparana ny fandiniantsika hoe ny olona izay teo tafatoetra ny fony miandry ny fiavian'ny tompo, efa miditra ny adventy sika izao a, ka tsy tianao anana hafa tenao anatin'ny fahatoniana ny andrasanao ny tompo a, dia voalohany indrindra ninonina zavatra kasainao a dia raiso ny tolotsain'Andriamanitra, na manontany ny fanoloran-tsaina avy any amin'Andriamanitra. Toy ny hoe raha mbola zaza ianao na mananjanaka ianao, dia ianao ny solo-tenan'Andriamanitra manolotsaina ny zanakao, dia miaraha amin'ny tompo ianao hoe inona no ataon'ity zanako ity rehefa lehibe izy, dia tario izy. Toy izany koa rehefa mihamandroso ny fianarana dia efa mianontaniana zany ny ankizy, efa miamaranitra le safidy. Rehefa tonga amin'ny ambaratonga faharoa, hiditra amin'ny fizarana faharoa amin'ny ambaratonga faharoa, efa tsy maintsy mahafantatra eo hoe anao inona ianao, inona no asa ataonao. Dia rehefa vita ny baccalauréat dia efa mazava zany le safidy. Ka reny rehetrarehetra reny ny fianarana mitarika ao amin'ny asa dia tolotsain'Andriamanitra tsy maintsy anontaniantsika, fa Andriamanitra no nanao ny olona sy mpandahatra amin'ny fiainana. Dia misy ny fiomanana, misy ny dingana lalovana, misy ny zavatra tiany ho tanteraka, dia tsy maintsy tsara mpanolotsaintsika raha te hizotra amin'ny lalana
izay nisoritin'Andriamanitra izorantsika izay ao amin'i Jesosy Kristy sady manokatra lalanao antsika izy vavahady no lalana izorantsika koa atongavantsika amin'ny fikasantsika dia araka ny teny hoe na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana dia amin'Andriamanitra irery ihany. Anisan'ny andraisan'ny olona fanapahan-kevitra lehibe amin'ny fiainana ihany koa dia ny izay ho tokantrano. Io zany dia efa entina ambavaka io. Tsika mbola tsy miforonona dia efa fantatr'Andriamanitra. Ary isika mpitaiza ireo zanakitsika ireo, rehefa mba mahatsiaro ianao zany ho amin'ny fiafaran'ny zanakao, dia efa mba afaka mivavaka ihany koa ianao, iza re zany Andriamanitra no naman'ity zanako ity. Dia mba tahoatra ny tezako an'ireto zanako reto izy, tahoatra ny hitahinao an'ireto zanako reto izay ho namany ratrizay. Fandraitra tsika efa tara be vao mangataka dia ohatran'ny tapotapohan'ny be ny any. Fa isika zany mila matsinjo lavitra dia ekeo ny tolotsain'Andriamanitra hitantana anao. Toy izany koa ny fanoloran-tenantsika. Inona ny sampana ho ataoko? Rehefa voaray mpandray fanasan'ny tompo tsy hijanona fotsiny amin'ny sampana anankiray fa inona ny sampana tokony mba hidirako mba hafahako manompo bebe kokoa an'Andriamanitra. Faharoa ry havana, raha tiatsika ho tafatoetra amin'ny fontsika eo ampiandrasana ny tompo ka tsy te hanana ihasika dia izao: mametraka an'Andriamanitra eo anatrehantsika mandrakariva. Mametraka an'Andriamanitra eo atrehantsika mandrakariva. Tsy hoe rehefa misy fanapahan-kevitra lehibe ho raisina, tsy hoe rehefa misy mahatery dia atsoin'Andriamanitra dia avy eo asiana mandeha izy. Fa izy rehefa manome toko hoe indro zao ahoana izy momba anareo mandrakariva ambara-patonga amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Ka aleo hiasa ny tompo. Efa manolo tena ho antsika ny tompo dia aleo izy hiasa amin'izay mahasoa antsika. Ka tsy hoe amin'izay mahatery sy ny eritreretinao zava-dehibe ihany, fa amin'ny fiainanao manontolo hatramin'izay eritreretinao lehibe indrindra sy hatramin'izay eritreretinao kely sy bitika dia aleo ny tompo hiasa. Aleo ny tompo any amin'ny voninahiny. Ny mpianatra rehefa nangataka tamin'ny tompo hoe tompo ampitombo ny finoanay, inona ny valim-bavaka men'ny tompo azy sy tolotsaina men'ny tompo? Rehefa manana finoana ohatra voatsinamby dia efa mafindra tendrombohatra. Le finoana zany zay misy dia ampiasaina. Masotsokona mbasom-boalava ozy tsika zay kely ananana no hiratra, ary misokona sy ny voalava nge mahita na maizina ary. Ka ianao zany zay omen'ny tompo anao aza eritreretinao hoe kely fa ampiasao le izy dia ho hitanao ny vokany. Afafazo dia ho hitanao ny vokany. Rehefa eo anatrehanao mandrakariva ny tompo ka mitolotsainy ny rahanao dia mamokatra amin'ny fiainanao, ho mpandresy ianao, hitomby hery eny am-pandehana ianao ary ho ambinina izay kasainao, satria Andriamanitra izay nanomboka asa tsara teo amin'ny fiainanao no ahatanteraka izany. Dia ireny ntsika amin'ny asa izay ataontsika miasa tsika dia efa reraka dia miala sasatra, fa Andriamanitra mampitombo sy mampamokatra an'iny. Ny azonao atao araka ny tenin'ny Paoly apôstôly zaho zo mamafy, i Apôlôsy mandena, fa izy amin'ny mampitombo, Andriamanitra ny mampitombo. Ka aleo Andriamanitra na asa sarotra na asa manahirana aleo ny tompo eo foana. Tsika moa nitrotro ambavaka ny komity pirenena miady amin'ny sida, fa rehefa mivory ny synôda lehibe tany Sambava dia nampiana ny andraikitry komity io, dia komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina, nampiana an'izay izy io. Ka eto zany tsika dia zao mila mametraka eo amin'ny tompo ny zavatra rehetra. Raha tsy zany ianao tsy mahovoka ianao, tsy havitiny inona ianao, ary zay kely eritreretinao ka afa-tsivo ny fanahy masina anao dia ampiasao eo ambany fanatrehan'ny tompo mandrakariva. Zay ataonao rehetra zany dia aza anaovana fangalam-pery amin'ny tompo, fa aleo ho fantany. Vao mikasa ianao dia efa teneno ary ampiatrao aminy ny fiomanana. Ny olona miomana raha nao zavatra ray tsy maintsy miomana foana tsika. Ny fanomanana, inona ny fitaovana ilaina, inona ny fotoana anaovana azy, inona ny fahaizana enti-manao. Reny na ny fiomanana na ny fanomanana tsy maintsy eo foana ny tompo.
raha nomboka zany tsika iomana eo ny tompo, manatanteraka eo ny tompo, vita indray lay asa tsy maintsy eo ny tompo. Dia zay zany le hoe tsy maintsy mametraka amin'Andriamanitra eo anatrehany ny zavatra rehetra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha zany tokoa nataonao dia ho tanteraka sy lavrary mihoatra no zay kasainao ny ataonao ka ho feno fifaliana ianao. Hitantsika zany eo amin'ny 7 izany no hifalian'ny foko sy ravoravoan'ny fanahiko, ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahy. Rehefa natsoanao mpanolontsainanao Andriamanitra ary natsoanao mandrakariva izy hoe atrehanao ny zavatra rehetra nataonao sy ny kasainao sy ny tanterahanao sy vitanao, dia zao ho feno fifaliana ianao. Ary le fifaliana makasika ny maha-olombelona manontolo eo aminao. Ny olombelona moa dia hoe fo, fanahy, saina, vatana, fampiditra ihany reo. Raha mijery etontsika dia voateny eto zao dia hoe fo, fanahy, nofo. Fa ary amin'ny testamenta vaovao nampiany Jesosy izy io hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fanahinao rehetra, sainao rehetra. Ny olona mantsy rehefa ny tompotompo fahalalana jerenge le tamin'ny mandroso ireo ny jerena azy, rehefa manam-pahaizana ny olona dia mety tsy mivavaka. I Jesosy nefa dia zay miseho azo be saina rehetra dia efa atoron'ny tompo tiavany Jehovahandriamanitra ao, tsy amin'ny fonao fotsiny tsy amin'ny fanahinao fotsiny itsony, tsy amin'ny tenanao fotsiny, fa amin'ny sainao. Ka ny olona manam-pahaizana indrindra zany ny tokony ho resy lahatra hoe manoloana amin'ny fahaizana men'Andriamanitra vao mainka raha manolo tena an'Andriamanitra, fa tsy arakaraka mba misy fahaizana mitombo dia anda an'Andriamanitra. Fa raha zay ny tanterahanao tena feno ny fifaliana tolotry ny tompo anao, mifaly ny fonao, ravoravo ny fanahinao, nofinao hitoetra tsy manana ahy. Ny sainao faly, mahafantatra, mandinika ny tenin'Andriamanitra. Ary tsarovy ry havana fa amin'ny fanahy masina dia miasa eo am-potsika izy miainga, dia miasa eo amin'ny saintsika izy dia miasa eo amin'ny fanahintsika izy. Raha mijery zao tsika teny anankiray ny amin'izany Isaia 1:12, Isaia 1:12, ny fanahy masina miasa amin'ny saina sy ny fanahy. Dia teneniny eo fanahin'ny fahendreny, fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina, faherezana, fahalalana, fahatahoran'Andriamanitra. Anankieniny ireo isan'ny asan'ny fanahy ireo fa misasaka mihitsy ny telo ao amin'ny saina, ny telo ao amin'ny fanahy. Noho izany zany ny olona mivavaka, ny sainy manontolo, ny fanahy manontolo ampiasain'ny fony hifaliana ao amin'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha jerentsika ilay 1:12 tapany faharoa dia fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao. Isika moa dia mianatra amin'ny faly mandrakariva eo amin'ny fiainana. Tsy hita moa zany fa le fihetsem-po dia misy karazany maromaro, dia misy karazany maromaro ny fihetsem-po, fa ny anankiray ihany no miabo dia ny fifaliana. Fa ny ankoatran'izay miiba daholo, malahelo, matahotra, menatra, inona ny fanefany? Malahelo, matahotra, menatra, tezitra, zay menatra le afa-bara. Jerenao reo rehetrarehetra le fihetsem-po miiba rehetrarehetra zany raha vao miaraka amin'ny Jesosy ianao lasa miakatra ry daholo reo, miakatra daholo reo. Ary zay mahatonga antsika mpitoro ny vaovao mahafaly. Mivaky teny fahatelo dia hoe ory zao tontolo zao noho ny adalantsika olombelona. Vao nisy fivoriana iraisam-pirenena zany, ahoana ny arovana ny tontolo iainana? Le tontolo iainana aloha tsy tao arovana intsony fa efa simba, fa ny anarenana azy sy ny anamboarana azy zany ny ahoana. Dia tsika zany zao manao ny azakazaka masina. Ny azakazaka masina dia hoe amboly ala ao anatiny zany mamboly ala. Tsy mamboly azo zany ianao fa ala no volenao. Zany hoe olona ray zany mamboly azo firy farafahakeliny, firy ny azo ambolenao farafahakeliny. Ho an'ny kamo zany dia ny azo tokana ihany ny tsy mba ala.
ka rehefa mamboly azo anankiroa izy zany dia efa mamboly aly izy zany fa zato na maherana zany zay vitanao dia anao miaraka amin'ny ankonanao zany zao efa manana programme 12 desambra moa izay dia misy toerana enina ambolena ala ataon'ny FJKM mba ataovy programme anao io any an-tanona no akaiky indrindra fa raha misy afaka mandeha any amin'ny toerana hafa dia mba ataovy programme anao io andosika mba hifaly anarina nyity tontolo mipitehantsika ity ary desambatra satria Andriamanitra mahery masina zay miasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina no miamy fiainany miamy fireneny ary mahatsiaro ny famindrapony ry havana malala mila nifalitsika ary tsika kristianina no tokony hampianatra ny olona hifaly fa tsy tsika indray no mianatra mifaly any amin'ny fomba n'izao tontolo izao haza-pifamadiana zay tsy zanaka mivaovao mahafaly tsony ianao raha misy fifaliana ataonao nefa laronao fomba n'izao tontolo izao misy zao amin'ny manomana mariazy dia zao fanaraka ny fianakaviana rotota fa hoe sans alcool io azonareo ve ilay tiany zareo lazay fifaliana amin'ny tompo dia maharitra sady madio i Jesu Kristy irery ihany no afaka mitondra fifaliana maharitra amintsika mialatsiana mpiasa teny vahiny ny olona zany rehefa mifaly dia inona moa ny tedaviny fa tsy fahafinareta plaisir inona ny tedaviny confort dia any amin'ny firenena anankiray zay tena lasa ambony be ny ampy fitaovana rehetra dia confort zany zay ilaina rehetra dia eo tsy makasaritra tsy misahira satria mpanan-karena be fa tsy tonongo zany firenena zany fa zany no anisan'ny firenena be mpamono tena indrindra satria nahoana tsy ampy tompoko ny fahafinaretana tsy ampy ny plaisir tsy ampy ny confort fa ny olombelona mila ny Jesosy mitondra fahasambarana ka raha vao tsy eo aminao ilay fahasambarana nentin'i Jesosy tsy anjary io fiainanao io fa rehefa ao aminao ny fahasambarana nentin'i Jesosy naory azy ianao ampifaliana ary Jesosy Kristy tonga teto tany tory teny voalohany nataony tory momba amin'ny fahasambarana dia inona ny fahasambarana fifaliana maharitra sady madio avaiza ny azahoana an'io ny famonjena rery ihany no azahoana ny fahasambarana raha mijery ny baiboly tsika dia ny ahitana fifaliana tonga lavatra dia ny fifaliam-pamonjena ka i Mosesy no ny teny an'io ao amin'ny Deutéronomia 3:7-20 zany ny teny fahasambarana voalohany indrindra ao amin'ny baiboly dia ahoan'io vakiko le izy amin'ny anaran'i Jesosy sambatra ianao ry Israely iza ny tahaka anao ry olona voavonjy ny Jehova raha tsy olona voavonjy tsy ho sambatra noviana
ka eo anatrehan'ny tany Kanana mialohan'ny hafatesan'i Mosesy, dia Mosesy no niteny ny zanak'Israely sambatra ianao ry Israely, iza ny tahaka anao ry olona voavonjiny Jehova. Koa tamin'ny mafy izay hananonofo zasy ianao dia efa nandray mifamonjena. Tany Jesosy Kristy dia hanana fahasambarana maharitra ianao. Eto am-pamaranana ry havana dia izao tafatoetra amin'ny fony izay miandro ny Tompo ka tsy manana ahy, satria Andriamanitra natao mpanolotsaina amin'ny fiainany manontolo, ary mametraka an'Andriamanitra eo anatrehan'ny mandrakariva izy vokany, manana ny fifaliana maharitra sady madio izy dia ilay fifaliana nampanantenain'i Jesosy Kristy, ny fifaliako no omeko anareo ary tsisy hanesitra amin'ny fifaliana aminareo satria ilay fifalian'ny fiainana mandrakizay natolotro ny Tompo ho ahy sy ho anao ao ry zaraintsika amin'ny ankonantsika sy ny manodidina antsika ihany koa amin'ny vaovao mahafaly ny filazantsara. Amen. Ivavaka isika ry havana, Andriamanitro tafatoetra ny fonay, velom-pisaorana anao zahay noho ny amin'ny teninao izay omenao anay, fa noho ny amin'ny teninao dia tsy manana ahy zahay satria manana mpanolotsaina. Misaotra anao zahay Andriamanitro noho ny amin'ny Jesosy Kristy lay tonga hamonjy anay, ka mahatonga anay ho afaka misitraka fahasambara rehefa manatrika anao hatrany, manatrika anay hatrany ianao. Misaotra anao zahay Andriamanitro fa noho ny fanatrehanao anay dia tonga feno ny fifalianay ao aminao Jesosy Kristy. Misaotra anao zahay Andriamanitro fa noho ny amin'ny fanatrehanao anay dia tonga afaka misitraka fahasambarana ao aminao zahay. Amin'ny fotoana sasany manadino anao zahay ka tsy mahatsiaro ary mila mpanolotsaina hafa, fa noho ny amin'ny teninao dia indreto zahay manavao ny fanoloran-tenanay ary manaiky fa ianao ihany no mpanolotsaina anay, ary manaiky fa tsy hitady mpanolotsaina hafa ankoatranao zahay, fa ianao ny mpanolotsaina endry ray ny mandrakizay. Misaotra Tompo fa sambatra zahay manana anao ary tsy hanana ahy mihitsy satria manana mpanolotsaina endry. Andriamanitro, noho ny amin'izany teninao zany dia avaozanay ny fanoloran-tenanay ka manaiky zahay ny hanao anao ho lohany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Avaozanay ny fanoloran-tenanay ka manaiky zahay fa ianao lay Andriamanitra mpanolotsaina ihany no ho mpitaridalana anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Noho ny amin'izany koa no mahatonga anay angataka ankehitriny ny amin'ny fiainan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, mahatonga anay hangataka indrindra ho an'ny komiti-pirenena miady amin'ny sida sy ireo valana retina hafa ihany koa. Misy ireo rafitra rehetra efa napetraka ao mba handrindrana ny asan'ny fiangonana, dia mivavaka izahay ry Tompony mba hanampianao azy ireo, hanoloranao saina endry sy tarihanao lalana ny tompona andraikitra isan'ambaratonga isan-tsokajy ao amin'ny fiangonana, ka ho tena afaka manatanteraka ny asa ho voninahitra ao Andriamanitra ny tompona andraikitra tsirairay. Mivavaka izahay ho an'ny firenena malagasy izay tianao hiaina fahasambarana ihany koa. Mivavaka izahay ho an'ny vahoaka malagasy tianao hanana fifaliana feno ao aminao Jesosy Kristy. Ianao Andriamanitra no anjaka eto amin'ny firenenay,
ianao Andriamanitra hanolo-tsaina ny mpitondra rehetra, ianao Andriamanitra no ampahery sy hiaro ny vahoaka malagasy, ka ny mpitondra rehetra hitondra araka ny sitraponao, ny vahoaka malagasy hanaraka ny sitraponao amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra eto amin'ny firenena. Mivavaka izay Andriamanitra ho an'ireo rehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'ity andro androany ity, na inona endriky ny tsy fahasalamana. Mety misy mitondra ny tsimikaretina, na ny VIH zany, na ny coronavirus zany, na tsimikaretina hafa ihany koa. Mivavaka aminao izay ry Tompo fa ianao no Andriamanitra mpanasitrana. Ianao hanolo-tsaina ny mpitsabo, ianao hanolo-tsaina ny mpikarakara rehetra, fa indrindra ampahery izay tsy salama. Mivavaka aminao izay Andriamanitra mba hahatonga ny vahoaka malagasy hahatsiaro mandrakariva fa ianao no Andriamanitra mpanolo-tsaina, ka haka tolo-tsaina aminao amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny fanatanterahana ny asan'ny fiangonana ho fijoroana vavolombelona eto anivon'ny firenena, ny fiangonana kristianina rehetra amin'ireo asa rehetra izay tanterahana, mba hatsiarovanay rehetra fa izahay no efa nataonao fanasina sy ho fahazavana eto amin'ny firenena, ka tena hijoro ho fanasina sy ho fahazavana tokoa. Atao feno ny fifalianay Andriamanitra noho ny aminao Jesosy Kristy, ilay efa maty hamonjy anay. Atao feno ny fifalianay Andriamanitra satria efa sahy mametraka ny fiainanay eo anatrehanao izahay, efa sahy manaiky anao ho mpanolo-tsainanay izahay. Atao feno ny fifalian'ny vahoaka malagasy noho ianao Andriamanitra izay nanolotra ny ainao hamonjy ny vahoaka malagasy. Izany vavaka izany dia atambatray amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masina ny eny anarana, ho tonga ny eny fanjakana, atao ane sitraponao ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anain'io izay anona sahazao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Sao tsika riavana dia roso amin'ny asa vavolombelona, ny tompon'andraikitra no hitarika antsika amin'ny fanatanterahana izany. Toy izao ny taratasy pastoraly ho an'ny fiangonana avy amin'ny KPMS. Ampitomboina anareo ania ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fomba ny antsika. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa fa tanteraka soamatsara ny synodà lehibe fa 720 izay natao tany Sambava ny 12 hatramin'ny 17 Aogositra 2024. Ary tamin'izany no mbola nanamafisany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara indray, ny mbola anamafisana ny fanohizana ity ady amin'ny VIH sida ity, ary koa na ny indrina fa izay mety ho valanaretina rehetra miseho dia nomena ho andraikitry ny KPMS no mitarika ny fiangonana amin'izany. Hitarak'izany fa tsy mora ny asa, ary koa tsy tokony ho mandrimandry mananaretina isika fiangonana, fa anao ho vaindon-draharaha ny fiarovana ny mpiarabelona, indrindra ireo ankonan'Andriamanitra eto amin'ny sahan'ny FJKM. Na dia teo aza ny valanaretina Covid-19 sy ny olana maro naterak'izany, dia mitohy hatrany ny fanatanterahana ny asa fijoroana vavolombelona ataon'ny fiangonana, ary isan'ny ratsa mangaika ao anatin'izany ny KPMS FJKM izay miezaka tokoa anatratra ny vina eo ambany fitarihan'ny Tompo Jesosy. Tanteraka avokoa ireo fanofanana nokasaina nandritra ity taona 2022 ity tamin'ireo toeram-panomanana ho mpitandrina. Vita soamatsara ny fanofanana ny TPM Ivato, fisontonana ny 12 ary 12 Marsa 2022, ny TPM Ambatonakanga
ny 12, 13 ary 14 aprily. TPM Fianarantsoa 8 sy 7 oktobra ary TPM Mandritsara ny 4 sy 5 novambra ary namarana azy ny TPM Ambatondrazaka ny 14 sy 17 novambra 2020. Ny fanofanana tsy tanteraka dia tao amin'ny FRP FJKM noho ny fahatereny ny fitoam-pianaran'ireo mpiomana ho mpampianatra efa ezana ho tanterahana aingana arak'izay azo atao. Mitohatra ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo fikambanana samihafa sy ny fanjakana ary manohy ny asa fitiliana, ny fandraisana tanana ireo marary sy ny fianakaviany, miara-miasa trany koa amin'ireo médecin référent, dokotera-panjakana miandraikitra manokana ireo PVVIS. Saorana manokana ireo mpanohana arabola dia ny TOF sy ny PCUSA, indrindra ny misionera Ramatoa Elisabeth Turk izay manao ny ainy-tsy ho zavatra fa na dia any Etazonia azy izy dia tsy mitsahatra ny manaraka akaiky ny asa tanterahana ty Madagasikara, mifandray tsy tapaka telefônina sy antsary mifankahita ka miezaka ny mandresy lahatra ireo mpamatsy vola mba hitohizan'ny asa tsy tapaka. Io ihany koa ny fanohanana mbavaka izay ataon'ny rehetra ka nasarotra sy maro aza ny olana sedraina dia tantanin'ny tompo ary omeny fanambinana sy fombiazana hatrany ka tanteraka somatsara ny asa. Manatitra hatrany ny fisaorana antsika mpiara-miombonantoka, mpiantsehatra, mpiara-manompo, misaotra manokana ihany koa ny ambaratonga pia dia ny fohy be FJKM na ny mpanapa-kevitra zany na ny mpanatanteraka. Atolotra eto koa ny fisaorana ireo fiangonana izay nanohana arabola tamin'ny alalan'ny rakitra. Ny fanohanana arabola dia azo atolotra mivantana ao amin'ny Braony KPMS trano ifanomezan-tsoa Analakely na arotsaka amin'ny compte BOA amin'ny anaran'ny KPMS FJKM. Manaitra antsika fa takonany ty valanaretina vaovao coronavirus ity ireo aretina samihafa, anisan'izany ny tazomoka, raboka, peste, anisan'izany ny VIH sida izay samy mbola misy ary tena mahazo vahana satria adino ny fiatrehana azy. Koa samy mailo isika maniry antsika rehetra mba samy anangana komity any amin'ny isan'ambaratonga misy antsika tsirairay avy eny anivon'ny synodam-paritany sy ny fitandremana. Ny mpitandrina rehetra moa dia efa nahazo fiofanana momba ny VIH sida avokoa. Koa raha misy fiara-miasa ilaitsika dia afaka manatanteraka izany ny KPMS, fampianarana, fanofanana, fananganana ny rafitra. Afaka mifandray amin'ny mailaka ihany koa amin'ny adresy kpms.tebka.fjkm@gmail.com na amin'ireo finday 033 14 477 16 na 032 07 536 86. Dia ho tafatoetra ny fotsika miandro ny tompo ary mangataka amin'ny andavorary ny zara fanompoantsika amin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana izay tanterahantsika isam-pitandremana amin'ny liturjia iombonana avoakan'ny komity foibe KPMS izay atao ny alahady 8 novambra 2020. Raha sendra misy ny fotoana mifanindry dia afaka manindry fotoana hafa anatanterahana ny alahady tondranam-bavaka ny asan'ny KPMS. Anasanantsika ny fanarahana ny fandaharana asa vavolombelona ao amin'ny radio fahazavana FM 8 teboka enina isaky ny alatsinainy 7 amin'ny volana manomboka amin'ny 7 sy 5:30 minitra alina. Dia manantenantsika rehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny etsika ady amin'ny VIH sida izay fanao isan-taona manerana izao tontolo izao mandritra ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny VIH sida isaky ny voalohan'ny volana Desambra. Ary indrindra koa anao ho zava-dehibe ny fanajana ny fietsika rehetra isorohana ny fiparitahan'ny tsimikaretina COVID-19 dia samy mitrotro ambavaka isika ny komity foibe ny KPMS FJKM izay atao antsoroany mandidy ny 8, 9 ary
10 Desambra 2020 avy zao raha sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra raintsika nie, hitay antsika sy hiaro antsika, ampamirapiratra ny tavany amintsika, ka mindra fo amintsika, anatratra ny tavany amintsika, ka hanome antsika ny fiadanana ao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny KPMS FJKM dia mirary Krismasy sambatra 2020 sy taom-baovao 2020 ahatonga antsika hino ny fifaliana ao amin'ny tompo. Amin'ny anaran'ny komiti-pirenena miady amin'ny VIHSIDA sy ny tsimokaretina samihafa, manao soni ity taratasy pastoraly ity ny filohan'ny KPMS Andriamatora Zafimatratra Jean William Tandrina. Dia tononona mpanajana ry havana eto mpamaranana izao fotoana izao ireo tompona anjara tamin'ity fanompompivavahana ity. Ny nitarika tamin'ny tapany voalohany dia Andriamatoa Randrianay Voary Velo Radobera Mpitandrina, mpitantsoratra ao amin'ny birao ny KPMS FJKM. Ny mitarika tamin'ny tapany faharoa sady nanao ny vavaka fangatana dia Andriamatoa Randriamisaina Lanson Triomphe Mpitandrina, filompanampy ao amin'ny birao ny KPMS FJKM. Ny nitory ny tenin'Andriamanitra dia Andriamatora Zafimatratra Jean William Mpitandrina, filohan'ny KPMS FJKM. Nitondra ny fampianarana ho an'ny ankizy Andriamatora Randriana Hariso Haingotina Janot, katekista, filohalefitry ny sampana sekolelady amin'ny FJKM Anosizato Hebron. Ny mivavaka talohan'ny vakiteny sy namaky ny soratra masina Andriamatoa Randriamana tena solo Jean-Jacques Séraphin Jones Mpitandrina, sekretera momba ny vola ao amin'ny birao ny KPMS FJKM. Ary namaky ny taratasy pastoraly Andriamatoa René Ravoavison, mpandrindra nasionaly ao amin'ny KPMS FJKM. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amarana izao fotoana izao sahadsika ry havana. Eo am-pitsanganana no andraisantsika ny afatra sy ny tsodrano aorianan'izany ny hira atema fahadimy no ataotsika. Zao no afatra avy amin'ny tompo. Hoy Jesosy, mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Ary indro zao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodra ny tonona amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny ahamasina anareo samy ho tanteraka. Aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay ny antsoanareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen.